velogny daholo. Manana za manana anareo. Amen. Arenao anazy eny fisinareo. Tena marina zany e. Arenao anazy fisinareo aty ziomy. Ka androany amen Jesosy loa hevitra ianao hoe connecté amin'ny rainao venao. Maninona tsara? Tena tsara be ny fifandraisanao amin'ny rainao. Atsika manana ray lehibe. Le ray voalohany le raintsika zay any an-danitra, le Andriamanitra na ary-lanitra sy ny tany. Tena mifandray amin'Andriamanitra venao. Manana ray koa anao, ray aman-dreny miteraka, père biologique. Reo ray aman-dreny koa reo tena connecté reo venao. Manana ray anankiray tsika, ray aman-dreny ara-panahy, père spirituel. Tena mifandray amin'ireo venao. Misy koa ny ray amin'ny firenena, ao ny ray na mouvement, sy ny sisa. Fa tsy resaka an'ireny moa tsika fa ray izay any an-danitra, ray ara-nofo miteraka, ray mandeha miara-panahy, reo no tena ho resantsika androany. Amen na? Ny fanompoan'Andriamanitra dia misy karazana fitsipika izay tsy maintsy arahana. Tsy hoe tokony arahana fa tsy maintsy arahana. Ary maro moa ny manao tsinotsinona le izy dia lasa tsy hita ny tena vokatra amin'ny atao hoe mivavaka amin'Andriamanitra. Lasa mampalahelo fa vena be ny mandray an-tenony amin'izay zavatra voalazan'ny soratra masina fa tsy tena iainana le izy. Ka ianao aza mitady lalana vaovao fa zay lalana voasoratra anaty Baiboly, izany tokony arahanao. Ary eto zao dia tia anatoro anao fa reo karazana révélation izay zaraina amintsika eto isanandro, tsy zavatra vaovao akory izy io fa zavatra efa akato ihany. Donc tsika tsy afaka miala amin'ny zavatra filazain'ny soratra masina. Satria ny atao hoe révélation tsy hoe zavatra mbola tsy misy, fa ny atao hoe révélation dia découverte. Tsy ny atao hoe révélation zavatra efa nisy no androany vao nahitana anazy. Zany hoe ny atao hoe mahazo révélation zany tsy hoe nahazo zavatra vaovao fa nampafantaran'Andriamanitra zavatra. Donc ny tina tongavan'izany misy anaty Baiboly ny atao hoe lalana masaka atinena. Ary Andriamanitra tsy miova, ny teniny koa tsy miova, ny lalana andehanana miaraka aminazy tsy miova. Fa matetika dia zavatra voalohany. Zany hoe eto amin'ity zao tontolo zao ity zany tsisy zavatra vaovao zany, zavatra efa namboarin'Andriamanitra daholo. Na amin'ilay hita maso na ilay tsy hita maso. Fa matetika ny manam-pahaizana, ny mpandinika, ny mpandalina, ny scientifique manao découverte. Anomboka teo zany lasa fantany fa misy an'izao, misy an'ity, misy an'ity. Ohatran'izay koa ny atao hoe révélation. Na hoe fanambarana avy amin'Andriamanitra, tsy zavatra voahitatsika androany, fa zavatra efa nisy efa ela, fa androany ilay izy mampatara ny fanamasina. Amen. Izany hijerytsika tantarana olo maromaro vitsivitsy ao anaty Baiboly tao izay tena azo lazaina hoe tsara fifandraisana tamin'ny ray miteraka azy. Efa nisy taona ihany koa nanazavako fa nisy mpanompon'Andriamanitra anankiroa izay samy goavy anaty Baiboly fa nampalahelo échoué daholo ny zanany. Nefa zareo au niveau ministériel tena naomby be amin'ny asa fanompoana. Au niveau professionnel tena misongady mifantan'olo jiaby fa zareo olona mety be ny fiainan-zareo fa tany amin'ny resaka fitaizana zanaka nampalahelo be daholo. Tsy zareo izay mpanompon'Andriamanitra zay Samuel na mpaminany ary Davida mpanjaka. Reo tena azo lazaina hoe voasokajy olona goava anara-panahy, voasokajy olona manana ny maizy azy tamin'ny fanompoan'Andriamanitra. I Samuel zany tsy nanana afa-tsy zanaka anankiroa, fa tsisy raha nanjary zany. Tsy manisy tantara tsara mba azo resana tao. Davida koa ohatran'izany, nananjanaka maro be izy. Fa raha mamaky ianao tantara ny zanaka Davida zany tena nampalahelo daholo. Tsy dia misy zavatra nanjary nikorana. Misy erreur tamin'ny zareo, fa misy koa erreur tamin'ilay zanaka. Anisan'ny erreur ny Samuel zao izy tsy magodoko an-drano.
Anatin'ny taona raiky hono Samuel roa volana foana izy mba an-tanàna. Dia imaginez hoe 12 mois ny taona raiky. Fa ny 10 mois zany mandeha magnano mission foana. Zany hoe ny zanaky Samuel zany tsy mba nanana affection taminazy. Tsisy fifandraisana taminazy. Tsy mba mifanakalo-hevitra taminazy. Tsy mba nisy dinidiniky ny fianakavy mba natao Samuel tamin'ny zanany. Ohatran'izany koa Davida mpanjaka. Zavatra nataony vao nitondra fanjakana dia nagnary ny ekonomin'ny Israely. Nampatanjaka ny resaka militaire. Namova tanteraka ny niveau social. Fa ny zanany lasa mbanjavatra. Eo indrindra rehefa tsisy mety daholo ny fiainan'ny zanaky Davida dia nisy araiky zay zanany tamina viavy raiky atao hoe Batseba. Tany izy vao nanolotra ny fitiavana rehetrarehetra, tany izy vao nanarina ny zavatra mamo dia nampianatra n'io Solomon io izy. Izay voasokajy tanaty Baiboly fa anisana mpanjaka, anisana lehilahy indrindrindra teto ambony tany. Dia mba ho resantsika vetivety hoe nananambory moa fifandraisan'ny Davida sy Solomon. Satria izy araka ny fandraisako dia parent absent lava, tsy an-tanàna foana, tsy an-trano lava. Ny ray aman-dreny nefa rehefa ilaina zanaka. Marina fa afaka mitaiza ny zanakanao ny mpanampy. Marina fa afaka mampianatra ny zanakanao ny mpampianatra. Fa hafa foana présencenao ray aman-dreny. Asa atao tsinitsina zany ho anareo miteraka. Anao izay manana zanaka, misy fotoana mba tena atokana ny zanakanao. Ijery andiny tsoratra masina atao mpanjaka voalohany toko fahatelo. Mpanjaka voalohany toko fahatelo. Dia ovakitsika manko ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Raha maniaraka aminao Baibolinao masokafo vetivety mba hamaky andiny tsoratra masina isika. Mpanjaka voalohany toko fahatelo dia ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Mivaky prison amin'ny anaran'i Jesosy. Tao Gibeona no sehon'i Jehovah tamin'ny Solomona tamin'ny nofy no nialiny. Aroy Andriamanitra, angatao izay tianao omeko anao. Dia hoy Solomona, enao efa naneho fahasoavana lehibe tamin'ny Davida raiky mpanomponao e. Araka ny nandehanany teo anatrehanao tamin'ny tsy fivadihana sy ny fahamarinana ary ny fahitsiany foana taminao. Ary ianao efa mitahiry izao fahasoavana lehibe izao azy dia nanomezanao anazy zazakalahy hipetraka eo amin'ny seza fianganana tahaka ny amin'izao anio izao. Ary ankehitriny Jehovahandriamanitra ianao efa nampanjaka mpanomponao andimby ny Davida raiky, nefa izao dia mbola zaza ihany ka tsy fantatra akory izay fivoaka sy fitotsy. Ary izao mpanomponao koa dia ao amin'ny olonao izay nofidianao sady olona betsaka tsy tamboisaina ary tsy hita isa noho ny amarony. Koa omeo ahy mpanomponao saina malaky, hoentiko mitsara ny olonao, ahaizako manavaka ny soa sy ny ratsy, fa izy moa no mahay tsara izao olona betsaka izao. Ary sitraky ny tompo ny nangatany Solomona izany zavatra izany. Ka dia hoy Andriamanitra taminy, satria nangataka izany zavatra izany ianao, fa tsy hoe elavelona na arena na ny hain'ny fahavalonao, fa fahaizana hitsara no nangatanao, dia indro efa nanao araka ny teninao ahy. Ka indro efa nanomenao saina eka sady mahiratra, ka tsy nisy tahaka anao teo alohanao ary tsy hisy tahaka anao ny any aorinanao. Ary na izay tsy nangatanao aza dia efa nomeko anao koa, dia arena sy voninahitra ka tsy hisy mpanjaka tahaka anao amin'ny andro rehetra. Amen. Amen. Eto zany dia tena misy révélation azo tsoahana. Tamina nofo ny resaka io, fa tsy mba hoe tamin'ny petrahana na hoe nandeha taiza. Eritrereto ny revana fa sarotra hoe mamaly zavatra amina nofo zany. Raha mba mety pasteur koa mba vonoa iny ventilateur sy olo tsy mandeha ka so misy mandeha loatra karaha manangily kadimy be marinana karaha mbalabe zany atsika sy mandeha sy mitsy tsala sy mafana be ndraiky nareo da ny tompo atsika jiany.
ay familamina ka. Misy zavatra hita zany eto fa sarotra rehefa zany mamaly fanontaniana agnaty nofo zany. Sarotra. Ary indray mahasadaika zany magnazava nofo ary manahira. Fa i Solomon tao anaty nofo no misehony Jehova taminazy. Tsy mora zany. Indray anao magnofo sadivinao tsara ny nofonao. Dia jereo fa mba nametrahan'Andriamanitra question izy hoe inona mo no mba tianao ataoko aminao. Ny zavatra nahagaga tsy tonga dia nangataka izy fa nalefa ny tanan'ny papany aloha le resaka. Hoe ianao ane efa nampanjaka ny papanay, ianao ane efa niasa tamin'ny papako e, ianao ane efa nanano rakaranjao tamin'ny papako e. Andriamanitra nefa tsy niteny anazy hoe nagnino papanao, hoe salama tsara miny papanareo ao, tsisy an'izany. Hoe inona no tianao ataoko aminao izy. Tenao izy efa nampanjaka ny Davida reky tamin'ny nandehanany na izy no natrehanao fidokadoka fonaray mandreny moa zany raha moramora. Anefa ny rehefa raha tena mamaky baiboly ianao, i Davida neka zanaky Batsebe, azafady i Solomon zanaky Batsebe. Donc zany i Davida amile fitenitsika tiantsika nisengy niaraka tamina viavy lafa, dia vitakely niteraka. Dia izy niteraka io niteraka ny Solomon. I Solomon izy nandeha am'tanenay. Akory manao, ino raha mba tianao atao aminao? Dia nalefa ny tara savaonda tagny korana. Nalefa ny tabrika ville reky. Hoe papanay reka avy fabrika ville. Papanay reka avy masonelo ka ozy. Dia tsisy idirany. Raha tegna mamaky baiboly anao zany hoe inona reky moa zany nandefasany resaka tany amin'ny papany, nefa izy no namitany. Ain'Andriamanitra ena. Zany zavatra zany nefa tokony mba hianarantsika. Matetika antsika io mety mba mandeha any amin'ny tany andehanantsika any. Mety mampanena amin'olona ara-panahy samy mara-panahy mba azadiny mba miprezente babanao. Misy fahasoavana manaraka an'izy ireny. Ndraindray antsika rehefa mampalahelo nefa raha ohatra ianao ka tsy samy prezente ny papanao, misy raha tsy milanao. Ary tsy tena zanaka anao zay. Raha ohatra ka tsy sakinao na mba mivolana anaran'ny papanao n'Andriamanitra. Fa teto tsy nanontany amin'ny papany akory le olona, fa izy ny tonga dia miprezente ny papany. Pain'i Jesosy ianao. Alleluia. Ny olona tsy amin'ny fahenena rehefa iran'Andriamanitra mangataka dia ny ampanankarena anazy no ataony resaka voalohany. Ny afatin'ny fahavalony, hoe misy viavy miady tany aminay maromitetsy a Jesosy. Magnonao manjavo gn'atavoko akao izy. Za hitanao Jesosy mo leraky mandeha ombo zay, mba mila katikatana, mety zany nangatany. Fa ny Solomon tsy zany. Iny tompo ianao. Alleluia. Tany Solomon zany no le fahendy omeo anahy mpanomponao izy saina malady. Saina malady. Na hoe fo mahay miainy. Tegna dikany fo mahay miainy. Izy io rehefa namina fiainona toloteny sanandrora, misy antsoina hoe fo mahay miaino. Ary mamila mangatana amin'Andriamanitra zany. Dia raha vao olona manana ny fo mahay miaino io, ala le toloteny fa hafa raha soratany anaty Baiboly. Hafa le zavatra tsapany. Satria fa manana le saina malady izy sy fo mahay miaino. Amin'ny Baiboly teny Anglisy hoe understanding health. Fo mahay miaino. Ianao zany mila manana an'izany isanandro. Satria ny fiainana dia tena sarotra. Ny fiainana tena misy zavatra gidragidra. Ka raha tsy manana ny fahenen'Andriamanitra ianao, dia maro ny zavatra amitahany devoly ianao. Ary ny olona amin'izao ny zavatra ataon'olona tadivora amin'izao dia fitaka. Za moa matetika ny fahasoan'olona regny sary ianao dia voafidy manokana amin'ny orinasa Sokoma. Dia tantarana sinoa hoaingy jaina amin'izao fotoana. Tsara vintana anao zay dia nahazo moto. Dia nivalidy moramora mibeba anao fitatoizanao raha monao io. Dia mahavery amin'ny elo zay tabana reny. Tsy mitohy zany korany.
orinasa Sokoma tantaninao sonoa maindy jema. Aina mampatombotomboka anazy raha mila fagnazavana fanampy dia antsoity numéro ty. Azao ho an'le olo tsy manana fahindrany dia lazay fa valim-bava. Dia raiky koatra magnantso ino moa ifandraisany anao mipetraka ankiry avao ka Sokoma nino. Satria misy zay le mampalahelo amin'ny toe-tsaina kristianina maro. Heverina kristianina zany fitahiana zany da tongatonga ho azy. Fitahiana tsy tongatonga ho azy fa ny fitahiana dia natao ho an'olo miasa, natao ho an'olo misy raha anomy. Fa tsy hoe tsy lalala ambony fandriana dia tahiwa tombo, tahiwa hoe fa toma fotrey fa anao tsisy fitahiana tonga ambony. Andana miasa. Dia igny asa ataonao igny arak'ilay tsodrano azonao aketo reny dia lasa boribory le asa. Lasa ambinina Andriamanitra. Fa tsy hoe mpivavaka anao dia mitsilanilany do valavo magnandro zay. Valavo mifanenjika. Fingoko. Izy koa fitahiana tsy magnandro Andriamanitra. Iny Jesosy anenao. Karaha anao zany miangana fitahiana Andriamanitra ny projet le brafo tsisy raha amonao anao reo tsy mahazo zay. Tegna mikorana raha marina aminao zay. Karan'izay zay fa ny zavatra misy teto. Ka Solomon tsy nangataka fahendrena fa ino ny tegna nangatana? Fo matakajavatra. Izany le nangatana. Fo matakajavatra. Aireny vakiny le verset eo fa tegna azavaina ianao tsara. Tsy fahendrena mihitsy nangatana fa fo matakajavatra. Ary io revana ny lakilena fambiazana. Fananganao fo matakajavatra. Mba misy an'izany teo anao. Zany kena tonga le raha malaza eran-tany mpanan-karena le plus riche du monde Bill Gates. Tamin'ny fafito taonany izy ny zavatra ataony dia mandiniky. Zaza fito taona fa mandiniky. Anao fa 5-20 taona fa tsy mandiniky. Anao zany fa nanana zavatra izy zay nampiavaka azy. Nanana secret izy zay nitondrany ny fiainana. Ka teto Solomon tsy fahendrena ho any nangatany Solomon fa fo matakajavatra. Dia rehefa atao anaty nofo le resaka dia mbola hainy foana dia tokony nangatana. Ary niangan'io dia satria bien connecté tamin'ny babany izy. Izy zany tsy le zaza maditra an-dakoro reny. Izy tsy le zaza mpanao zavatra mampalahelo amin'ny papany reny. Fa izy dia tena olona mpanaja ray, mpanao zavatra mahafalifaly ray. Ary mbola tsy nahitany Davida korana hafa mihitsy mahakasika Solomon. Nay ray mandeha. Fa anao zay tamin'ny tsy haiko firy taona ianao zao firy korana hafa efa nataony papanao taminao. Papa biolojika io resako. Izy reny ane rehefa mikonty ya. Raha mba azo atao ihany aza mba atao raha ahitany ray aman-dreny tegna zaka amin'ny aza mba atao zavatra mampalahelo ray aman-dreny. Fa izy reny mitambatra miteraka zavatra fahafa amin'ny fiaina. Raha mbola azonao atao miezamitsy manaova tombanezaka hoe za mba ataoko zay raha tsy ambedibedena, ataoko zay raha tsy ampalahelelo amin'ny papa aminahy, ataoko zay raha tsy atonga ny ifamaly, ataoko zay zavatra mba hafalifaly anazy. Satria ny ray aman-dreny tompoko dia solon-tenan'Andriamanitra ho fiainanao. Na dia masorenanao ary nazo Andriamanitra masorenanao izy. Na dia mavinitra anao karakory ko tsy io anao tsy nanjarona. Mety misy défaut izy tsy kiniany koa ny miteraka anao. Raha mba sitrapony mety izy raiky foana teo. Zany natao manao nameny agnarana hoe zaza accident izy. Tsy nampoizy. Azao tsy misy olona volontaire amin'ny pampanjaka zany fa lahatra Andriamanitra io. Azontsika rehetra be zany. Dikan'izany mba mahaiza anao mba manaja ray aman-dreny. Na gasy ray aman-drenynao, na vazaha, na inona saranga misy anazy tiavo izy. Fa misy secret ny fiainananao io ao ambavany ao nao fiainan'Andriamanitra. Ambavany ao. Vao mizaka ray aman-dreny dia fa samy ala. Tadidiko misy rangahy anankiray ray andro naniratsira ny pasterany. Nanao tsiritsirina ny ray aman-dreny ara-pana. Fa le ray aman-dreny moa nangina foana, tsy mivola.
fanjavadranisy ty afara naharaha izy, naharaha tsy metsika. Dia ny afarany tonga saina ilay ray aman-dreny satria mifona izy hoe mifona za papa fa tena za mety nanao an'izao nanao an'ireo taminao aritako izy fa nanomboka nanaovako an'izay zavatra zay tsy nety intsony ny fiainana. Dia namela anazy ilay ray aman-dreny après le famelana sitrana soamantsara ilay tanora. Misy zavatra ndrabana tsy hainao fanazavana fa zay ilay izy any amin'ny ray aman-dreny any mapetraka Andriamanitra. Ary zay mahatonga Baiboly mametraka ny hoe atrao ny rainao sy ny renao mba ho maro aminy ianao sady ahita soa eo amin'ny tany dia ampanantenan'ny Jehovah'Andriamanitra ao. Amen. Ka niengany ty histoire ny Solomon tia dia connecté tamin'ny Davida rainy izy. Ny rainy dia nampianatra azy mihitsy hoe amidio ny fanananao niendahana hividiana fahalalana. Zany hoe tena bien éduqué izy, ampy tsara zany ny kapasité tao amin'ny Solomon. Nitezeny papany izy mba hanana fahalalana. Sura za fa raha anao mandeha misambre ny Solomon zany boky fo mitao. Fa amin'izao moa tsy datsika sambre anazy. Zavatra mampahiran-tsaina no nameny ny fiainan'ny Solomon. Fa nenena magnanena olona maro ny zavatra mameno ny tokantrano ny fifamaliana. Raha masorisore, ankany, ino raha dia hivelatra amin'izay. Fa ny Solomon feno fahalalana ny fiainany. Ary Solomon tsy matory am-piangonana. Tany reny poroteny tsara be izy. Tsy mirozy. Mety salawana dia ragny fa io batia. Amidio izy Davida ny fahalalanao dia dao izy vidiany fahalalana. Solomon zany revana dia anisan'ireny zaza tsara taizany. Ka ny olona tsy manana ray-pitaiza matetika tia mamanana ny fo. Raha vao tsy manana ray-pitaiza. Izy io revana na ibabantegna karahirinkirenantegna misy fahenena tsy takatry sainao amatiny ako. Na tsy manam-bola be karakôra ny ray aman-dreninao misy fahendrena zay tsy ampoizinao volaniny baba. Maro koa amintsika zao raha vao ohatra hoe ianao lasa manamanan-karena par rapport amin'ny papanao, lasa mianatra be par rapport amin'ny papanao dia tadiririnao fa jogo fogna ty lohany. Zafady tonga dia ahitiko ny koraha. Zay ny izy azo tsika tsara be. Lakevo. Vira sasany misy jofo. Hoe tsisy zany anaty lohany ako fa antitsy koa ny raha anaty lohany. Misy zavatra napetraka Andriamanitra ao anatin'izy ireo. Dai tu ianao. Alleluia. Alleluia. Raha izara lova ny babanao. Aza mba amin'ilay fananany hoe adivana. Fandana mba amin'tanio anazy da sikre nananany an'ireo zavatra. Izinareo ve zany? Amen. Misy raha anankiray multimilliardaire ao ny ray any. Rehefa ho faty izy dia nampamantsy ary zanany. Izy zany amin'io tena tsy mba karakarainy zanany mihitsy. Lifasan-jareo mihitsy izy. Narary izy lifasan-jareo. Dia farany zany izy nanoratra testament hoe avy daholo nareo zanako ao fa hizara lova zako. Dia tonga teo daholo ny zanany. Ka izy zany efa nametraka izy karazana vata anankiray. Ngamba natao hoe foadiny ity. Bezana vata. Dia nalevo ilay ananjy ambanina trano be karaha ity dia nalevo ny daholo. Dia ozy izy mantsy an'ireo zanan'ireo aza taitranareo fa ny lovanareo dia efa nataoko ambaniny trano tena. Rehefa maty za ozy alevo fa ao plasy. Miao izy zany. Dia rehefa nao mitangorona ty koa ilay zanany jiany. Na regny lovany. Dia ka iry niaty mo dia ahoana na papa. Salama tsara na papa. Ka izy rehefa tirirano mba tsy batsy foana na papa. Satria maika andova ka. Manantsombona dokotera, manako manao atsara kamera ty re. Dia mambadika koa reny, mundy tsy tana repikirany mangatsiako mara malakilaky azy. Dia maty amin'izay le rangahy. Tonga dia nalaka biby dozera zay.
Dan ravada na trano maventy na trano ka dyan. Tsaka firlera raha trano. Skafana takao dyan bata to de nisy sorty hoe raha mafy nareo manangana trano ohatrany ty. Zany soratra to. Torana i raha lova tokony ho zarainy ny ravaniny aloha. Satria mety hialakaratana ty. Tsy haiko toe-tsaina vezy no handakarana. Dia ny zavatra misy zany rabana raha ohatra ka mba maheno any ianao ray aman-dreninao mahomby amin'ny fiainana, aza le fahombiazana mitsirita fantarina mba hamontaniho anazy ny seka reny na mpahomby. Misy fotoana anao mba manontania ny ray aman-dreninao hoe ahoana fomba nitezanao anay na be anay karan'io. Tsy fahotana anay zany. Misy fotoana milana ny aby mba ino papahany ny tegna sekret, ino ny tegna zava-miafina nampahomby fiainanareo sy ny sisa sy ny sisa. Azo atao zany. Ndraindray moa ny olona revana ny fiainan'ny pastera ny tiny fa tsy te hianatra ny sekretny pastera izy. Ino mba sekret? Ary tsara fantanao fa tsy maintsy mila ray aman-dreny hitaiza ianao vao tafavoaka amin'ny fiainana. Tsy maintsy zany. Tsy maintsy. Misy moa karazan'olona vavaka ihany milainy. Mandesa mavaka koa pastera. Mandesa mavaka voravitra anay. Mandesa mavaka fiainanay vavaka milainy. Fa izy tsy manaiky ny hotezainy. Regny antsoina hoe kristianina paracetamol. Izy nangandoha izy mitady le paracetamol. Fa le tegna fiainana ao anatin'le izy tsy raha iny. Engany mba maspirinina nao farafakely. Eferalgam. Ka fidio denizao na fiangonana ivavahana io revana mila mo fidio. Hoe akato zay ivavaka. Mila manao an'izany ianao a. Fa tsy mety le hoe sady adianao, adianao, io tanjabitraiky ianao da. Mila misafidy toerana ivavahana ianao ary mametraka hoe ray aman-dreny mitaiza anazy. Agnatinao foana anao manan'anazy tsy voatery atao dalàna zany. Tsy voatery atao resabe zany. Fa anaty fonao foana anao mametraka, magnaja ary tena hoe mametraka amin'ny plasinao zany. Amen. Question personnelle napetraka tamin'ny Solomon fa nalefa ny tany amin'ny papany foana izy. Satria fantatry Solomon no fa noho ny rainy no natonga Solomon no mpanjaka. Reconnaissant zany Solomon nareo. Olona mahay misaotra mahay mankasitraka. Fantany loharanony fahombiazana. Fantany fa noho ny vavaka ataon'i Davida no mampahomby ny aktiviteny. Fantany fa noho ny tsodrany Davida no natonga anazy mipetraka tamin'ny plasy mampanjaka. Tsy mora zany. Raha sorintsika dia hoe tena tsara fifandraisana tamin'ny papany Solomon. Bien connecté. Aveo le fanontaniana tena connecté amin'ny rainao venao. Misy karazan-davitra nefa tsy mitranga mihitsy amin'ny fiainana. Fa tsy connecté amin'ny rainao anao. Zavatra efa hitanay zany miainanay. Satria efa mampolo taona amin'izay no mitondrana asan'Andriamanitra. Misy expérience ao, misy zavatra ao hitanao mihitsy hoe rehefa tapaka le fifandraisana amin'ny ray aman-dreny, tena hitanao misy raha tapaka koa tianao. Anao tsy miteny fa anao renao anao misofrira mangina. Tena misofra. Misy zavatra betabe tena renao tsy mandeha amin'ny laony satria mitapainanao le robinet. Satria avy any amin'ny ray aman-dreninao ao misy robinet mikorina amin'ny fiainanao. Ny ray aman-dreny rehetra moa nametrahan'Andriamanitra fahasoavana, zay natonga anazy niteraka anao. Ny ray aman-dreny rehetra nametrahan'Andriamanitra fitahiana, izay olova ho anao. Amen. Ary tadio fa anao tsy natao andova baban'olona. Babanao ihany novainao. Todinao mareny sinao manambola be mba nivolony dia zara mandove. Toravandreny bagany fa to. Zanaka ihany natao andova. Dia mila ianaranao isanandro isanandro zany atao an-tranon'Andriamanitra zany atao hoe fifandraisana ray aman-dreny sy zanaka. Isanandro isanandro. Mila mitaiza ny tenanao mihitsy ianao, mitaiza ny ara-pananao mba hipetraka amin'ny atao hoe plasina ray aman-dreny sy zanaka. Dia raha mijery koa ianao mitantara Saoly dia mpanjaka talohan'i Davida. Raha tena mamaky baiboly ianao
Tsy napetraka ho mpanjaka izy fa mpanapaka. Kapitaine fa tsy roi. Mpanapaka. Vakio ny Samuel 11. Tsy efa nanenenao vao izy Jehova ho mpanapaka ny olony. Izy tsy niteny ho mpanjaka ny olony. Ozy hoe ho mpanapaka ny olony. Samuel 11 izy an'izay. Kapitaine. Zany hoe izy Saul zany a, ny tegna marina teteza mita. Resaka transition no mitondrany teo fa tsy tena izy no président. Mpitaraka ambony izy. Le plus haut gradé de militaire à l'époque, izy no anisany nanana grade faratany. Dia izy no mitendrena hitondra ny tany sy ny firenena. Satria raha ny ana baiboly a, dia ny foko avy ao Joda ihany no mahazo mitondra ny fanjakana. Foko ny Joda. Zay kena tonga ny David intelo ny sorany. Voalohany izy ny sorany Samuel, fa tsy mpanjaka. Dia rehefa nandeha ny fotoana maty Goliath, maty Saul, ny sorany zareo koa izy mpanjaka ny Joda. Dia rehefa maty amin'izay Saul, ny sorana mihitsy izy mpanjaka ny Israel ray manontolo. Fa intelo be zay izy ny sorana. Ka zay natonga ny David rehefa tsy nifidin'olona fandriamanitra direct ny nametraka azy. I Saul anefa voalaza ny baiboly fa avy amin'ny foko Benjamin fa tsy Joda. Efa nahita olona araka ny foko ao izy Andriamanitra, midililoko masina no nanisorako azy. Mba jereva hoe ny fomba nidokadokafany Solomona ny rainy, nefa izy le zanaky Davida tamin'ny Batsefa. Hainao tsara ngamba zany tantara zany. Solomona zany ravana dia tsy manahita côté ratsy tao amin'ny rainy mihitsy fa le tsara foana no hitany. Jereo tsara netsika na dia ataoko hoe tany am-pianarana re. Za zao anisan'ny saika tsy nahaizako taranja anankiray zay tamin'ny mbola mianatra. Alako mpampianatra anay fa mansigara. Tany amin'ny sigarany zany misy olo-masoko fa tsy tany amin'ilay zavatra nampianarana. Sigarany zay zany vao miditra anao bolofoko mihitsy eo. Salina fianarana. Ary tsy maty aho. Mitondra papier raiky izy mbola mampanasa mividy koa. Mbola tsy tonga regresse. Da imagine zany niembokafo tagnatin'ilay salina fianarana. Dia lasa soreka zany tamin'ny zoka regny ao zany iaigna na le hianatra diantegna zany hianatra mo hiaraka mo tsy diarany hianatra. Dia misy le mpianatra zany tegna mahay be tamin'ny taranja nampianarana fa za somary taritariky kely tamin'izany. Satria tsy hitako le côté nanjary nalainy fa tany amin'ilay tsy tokony nalainy zany nandeha. Ka i Davida nanana ny erreur. Davida nanana ny défaut fa tsy tany no hitany Solomona. Fa le tsara no hitana. Ta iny tompo ianao. Raha anao zany agnatina hira, agnatina fiangonana sahalan'ny zao, le ratsy foana no hitanao kato. Dia iny zany ndesinao moty. Satria amin'ny tontolo ara-panahy, zay fahitana hitanao ihany, zay zavatra tsapanao ihany, iny lasa mikorina no miaraka. Amen. Tsika le zany e? Ya. Ta iny tompo ianao. Mila mahita ianao côté positif amin'ny rainao. Zany atao hoe connecté. Fa tsy hoe manakina na magnano resabe anazy any ambany na magnaratsiratsy anazy na miresabe momba anazy. Tsy zany ny atao hoe connexion amina ray aman-dreny. Iny tompo ianao. Ny olona manana connexion tsara amin'ny ray ny ravany tsy mananao foana. Mbola veriko ihany tsy mananao foana. Lasa manana fahasoavana ianao, lasa mahay mandray décision. Lasa manana fahasoavana ianao sy mitotototo manao zavatra fa miplace zao zay rehetra ataony. Egna ne mba ho aminao zay fahasoavana zay. Alleluia. Alleluia. Jerefa i Davida ngeny tegna fisehoan'Andriamanitra tamina nofo zany e. Davida raha vakinao tantara dia amina nofo foana izy resan'Andriamanitra. Amina nofo foana. Dia lasa mifindra tsikelikely tagny Solomona le zavatra. Satria izy connecté tamin'ny papany. Dia izy zavatra nanan'ny papany lasa nananany koa. Egna ne mba ho takatro zany le izy zany. Mifindra tagny Solomona koa le nofo satria misy connexion tao. Tadidio ny tantarany ama. Misy zanakinao azy atao hoe ama. Nakalainy ndraiky papany. Nataony resaka eraky ny tanàna. Adinony fa io no nanamboatra sambo fiara mba tsy nahafatany izy menakava.
Izy io kera fa mety misy côté ratsy fa misy koa côté tsara. Fa tsy marina zany. Sahala Noa zao a. Noa natonga anazy nataony amakorambe magnano inampoa. Izy mameno voalazan'ny Baiboly fa nitanjaka. Mazava ho azy tsy mitanjatanjapoana ny olo ko tsy misy raha nanolo. Sira zavatra nare tamin'ny toalety mety izy ity tamin'ny efitrano izy. Fa tsy mikorana zareo hoe nanino tamin'ny efitrano. Dia iamana efa zany le tia mitsiritsiry. Voalaza zao fa tao amin'ny efitrano izy. Ahoana moa le hitanao olo amin'ny efitrano avao fa tsy mitsirino. Voalohany izy zaza tsy manala fomba te. Ny olona rehetrarehetra na izovy manana droit mitanjaka anatin'ny efitrano. Fa tsy marina zany. Sarao dia afaka miteny zambary tsara mitanjaka anaty efitrano. Azo mateny ka. Anao ke lao nandeha nivavaka izy mety tsy fa mitanjaka anao tao. Sololamba ke. Pingasany tia mitsiritsiry. Manina re baba. Baba. Ina re tona baba io. Kaya baba vao misavy ke. Dia iny amizay na tsony amizay le rahalahy. Hoe orzalahy. Dia zafahary aloha dia ohatran'ny raha fahary tona baba. Fa koa miady ho samiady. Tamu masih vet-vet. Dia fantapatan terlalu sana c'est normal non civis. Dia naton. Nano dia nyanur campur jalan, dengan masa dia jalan. Kita kata terima yang mereka babo. Bin selalu menyerahkan surat babo. Para kita bersama pun salah. Tidak iPhone, tidak macam ni. Apa dia sekarang miskin? iPhone matang di mana lain nafki matang. Naton resabi di Jerev. Patang-patang kang ino iznican na totong dinamnan. Zele stanong na babat. Sebuah na naray mandrin kurang na kumandra kasi. Ya, dintinin mo jadi cuma tato zan kumampian. Armites, bae sa nung tunatin at sa. Amen. 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 Karena kau sesuatu di kurang amat di babano so ratsino ermitif kurang aja. Ya, acuat zakon dia ratsino ba. Awal mo dia mga babano so di vitano mga ratsat. Itaino niya Jerman. Amen. Haleluya. Haleluya. Madalay papa. Adim fayum na namodosang siya at sinafatin. Rats na nakipera ka ni papanot stera ka no. Ranandai si Tezazaz at susunima no. At ba tov kontrol ling Tezazir. Firmilyon lang no humapita sa rin. Milyara yung vovotum. Jusqu'à 5 ans, il faut imaginer runun lang. Dépenser na dola, dola ang mandre ng tuwa ng sitiyan, sitiyan. Lepas bagian ng misurgi. Semua razan. Tayong Jesus ino. Vakinan pun tata. Nayaan kong bandi si Jesus ang ditatinbutan Peter. Si John. Dari batu katang ditatinbutan sa rin. Nivogatang dalitemunya, Musisi. Din vogatang dalitemunya, Li. Sebenarnya vogatang futsin fa. Namirapin ketambratin tarin Jesus. Mereka ko mo Peter. Ano, bumaro yun. Saka maaf-maaf maro. Ano niya? Kaya tibawa ko ng Peter. Dafna siya ko siya. Naman mo Jesus sarbi guru rangan dia. Rekali ba? Tingin mo sa sa balis? Niya. Yaw ka mula sa naitara ko tigaw. Yaw gamay ng mutsara. Ang mutsara lay. Raiki ang musisi, Raiki ang hili, daray ka nao. Dalang gila siya nero no yun. Desira ka? Ela interpreter pananggila siya balik. Zevo na ng barang tao.
Nefa fanatany foana hatramin'izay fa ozy ny baiboly ny zanak'olona tsy mamanana trano isitriany lohany na nino tsy nanamboaranao trano satria mbola tsy nangilaka. Satria misy zany le zanaka tete bombony reny, misy zany le zanaka petera miandry zavatra ohatra hoe mananao miracle ny papany zay tatanay mafite miandry efa misy zavatra mitranga zay oy pasteranay ray mandreny koara-panany izao iny efa nandiny any Jesosy nangilatry petera no nahazo amina ny moezany Jesosy faroa da mafiraina anao Jesosy laha an'izay mareo da tsy naninao zany kareny fa seka mborako efatry misy ane de nafana ny folo misy avana zavatra saran'izany ka so de anao agnisan'ny rakarazany isanandro apetrao foana le connexion ataovy tsara ny fifandraisanao amiray aman-dreninao ajao izy meolanjany izy enohy tsara ny zavatra teneny ampiaro ny fagnanarana ataony fa mahasoa anao zany satria ny zavatra ampitenenin'Andriamanitra ray aman-dreniny tenin'Andriamanitra fa tsy teniny révélation zaraiko anao eto regny tenin'Andriamanitra fa tsy teniko e ary matoa ino voasafidy hoe ampianarina androany ampianaraka rapitso iny zany le ilainao androany iny zany le ilainao rapitso amen da iny tompony ianao alleluia amen hitanao tsara fa raha nagaga teo raha vakinao ny tantarany Mosesy zany tsy izy agneny nampiditra olona tany amin'ny tanakarany fa iza Joshua ohatran'izany koa Eli nge tsy nanana le double onction fa Elisany nanana double onction fa jereny fa tsy maintsy Mosesy no mivoaka teo tsy maintsy Eli misy eo teo mipetraka teo fa maninona ny tsy Joshua maninona ny tsy Elisa satria riavana ao amin'ny tontolo ara-panahy ny ray foana no hita Andriamanitra zao ray jeriny reke amin'ny ara-panahy zababanareo no hita voalohany ia no de ozy Jesosy mokoa zany Davida jerena zany Davida zany ny hitany anao aloha voalohany ka raha tsy manana fatakarany anao tonga de hitetantena foana amin'ny Jesosy iny zara Jesosy leo Jesosy aminao atso mana babanatso maneko manatsogarovitany ozy da iny tompo ianao samy maty tamin'ny fotoana iny na Elisa na Joshua fa tsy maintsy Mosesy sy Eli foana nasaina lehy te ampianatra zany Andriamanitra amin'ny alalan'ireny révélation reny fa ny ray aman-dreninao dia manana toerana andesa be amin'ny tontolo ara-panahy alleluia da iny tompony ianao ary ny ray aman-dreny ihany no afaka miselo i Petera zao dia nitsofony Jesosy rano fa ho ray ny fiangonana nefa Petera zany ne izy koa défaut nataony maro mitereneny izy foana ny heriny nanaraka ny alany fiangonana eglizy anany ny heriny nanaraka nandany Jesosy iny telo be zao Petera ary raha jerevanao zaresy Jodasy samy nisy erreur samy namady satria Petera fa nomana mitanena zany hoe anao korô banamany lahy da sy lalako aseho koa matevahoaka anazy na defa aminazy fijangana da sy lalako anareo ino zay ragahy damany iny ka ososonareo anazy fa sy lalako aby io da sy lalako io hoe namadiky izy Jodasy koa namadiky maheno tsara be anao samy namadiky anay Petera na Jodasy samby nanano raha hafahafa nefa mbola nahazo famindram-polo Petera intelo Petera no mivady ny Jodasy ndray mandeha fa nefa mahagaga mbola nahazo famindram-polo ndraiky Petera teta mititeny tsika hoe manavakavaka avy Andriamanitra Jodasy regny ndray mandeha ihany nagnano erreur fa tsy indona iny efatra fa i Petera imbela be nefa mbola nahazo famindram-polo jerefa na i Petera koa nge zanaka tsy lama
taminy amin'ny Jesosy. Fantany tsara fa Jesosy tsy manana anatrao izy tiany. Fa rehefa hitany naminatra, zay vao ndetsika zay olona an-tragnonay eto. Tsy nampoiziny hoe olo karany Jesosy io marakara. Dia raha mamaky ianao misy tsy milamina ihany koa. Nefa nazo famoram-po. Inona ny antony? Efa voakely no ray ny fiangonana izy. Azonao izy? Tsy fananiny Petera fa Jesosy mihitsy ny safidy hoe aminao no ahorona ny fiangonana. Maheno vitsika Kristy? I Abrahama rehefa nanatitra ny zavatra tany amin'ny Melkisedeka, dia nomeny Melkisedeka mofo sy divay. Zay zany zavatra natao kadony ingary. Igny hoe mofo sy divay. Dia raha dininao dikan'izay communion, na hoe fifandraisana, connexion. Mofo sy divay. Tanao tsika rehefa mandray fanasany tompo, inona ampiasaitsika? Mofo sy divay. Amen. Ny zany ny fomba iconnectevanao amin'ny ray aman-dreninao. Ary le tonga dia hita maso dia amin'ny alalana famonezana. Hitanao regny diba regny fanaovantsika regny ambafolo-karena regny, connexion amina ray aman-dreny izy regny. Mampalahelo fa be ny sasany mahita olo sahirana dia mihaino olo sahirana olo dimina. Tadio fa ny dimina dia natao iconnectevanao amin'ny ray aman-dreninao. Isoranao an'Andriamanitra ny zavatra nataony Andriamanitra taminao dia manao ambafolo-karena ianao. Maheno ve tsika? Fa za so mahavoaremarike mbola betsaka zanak'izoana tsy manao an'izany. Ka mba tsy ho ratsy ny eritreritranao hoe miaina ataoko budget dadaiko. No, io tsy miaina zay. Itombo raha izy voaviana. Fa anao mila ampianarana. Satria mampalahelo be raha hoe nisafidy ianao hivavaka ato. Nisafidy ianao ho zanaka ato. Nefa anao tsy connecté amin'ny fahasoavana misy ato. Fa le fahaso-kely ny sainao. Ny anaovana ambafolo-karena zany tsy hoe tragnonareo aterina to. Fa ny anaovana ambafolo-karena rehefa mahazo mitsofona rano ianao ka nandray fitahina, nandray fandresena, dia amin'ny alalan'ny zavatra nitahiny tomponao iny no anaterinao ambafolo. Ohatr'izao tsika zao mihaona zao tsika androany. Mivavaka ho anao zany dia ianao avy eo mandeha miasa nanao activité nahazo misy 100 millions. Azonao izy? Hoe faly fonao. Mba aterina amin'ny dada disto eo. Amen. Anao tsy vono tsara be. Zay le atao hoe connexion. Fa tsy hoe raha andramonareo any taterina to hoe manana lasety fôlonareo dia raiky aterina amin'ny pasteur. Hitanao le olona tsy resy latra moa mandika vilana karany. Ny ambafolo-karena dia zavatra nataonao rehefa avy nandresy ianao. Fa tsy hoe nametry foana anao dia raiky aterina amin'ny pasteur. Tsy zay. Rehefa avy nandresy. Amen. Ny olona manana fahasoavana moa rehefa mitsodrano tsy maintsy mandeha. Dia vokatry ny tsodrano iny, vokatry ny tenim-paminanina iny, renonao mihitsy hoe naniry tamin'ny fiainanao iny. Dia resy lavitra ianao, na 500 000 alako ny 50 000 tia ateriko ambafolo an'Andriamanitra. Karan'izay kely izy. Inao fa azonao zany. Ka anisan'ny fomba anankiray iconnectevanao amin'ny ray aman-dreny ara-panany dimy. Fa nendray nampiandraikitra raha tsy magnano an'izany. Tsy magnano, hodifanina kefo. Izy tia manano ty profeta ofriny io, vidy sarana izy. Tsy ilay mitsangana rey. Karaha mitodika akany dono masina rey. Reo mpagnano reo. Dahil mitoko ianao. Alleluia. Izy tsy manano dimy mafizy tia miantso dada. Dada? Ina dada izy? Naman dada? I dada io ange tsy atsotsovo koa me. Mitoko ianao. Misy raha mbola nontegna vao mivolagna tena hoe zanaka. Azonareo ka zany? Misy raha azonao antoka mihitsy amin'olo anankiray ifandraisanao aminazy zay no vao miteny azy hoe papa na hoe mama. Fa tsy normal rehefa zaza raiky zay no letiny andalina koa filalany. Papa raiky.
Zay ulitin yung tangan yung papunjari daw. May parang chungwi noy. Is mga laban. Rakit sa kanong po. Sa ako ba ng sila. Misyam yung matulong yan siya dahil. Ramaz lesyo no azno cara na bagi ko ba? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nilekot siya takirtit. Jadi na pamangente ko yan pafun karen. Saan ba itanor pastor ba nang datskatim? Eruli mabigri foto pastor. Inanyam ri pastor tu ko si mina sa avocado. Mana nga baba ko pastor. No? Mana nga Raymond rin pastor. Kasi posible saya mga nagpapuni sa pagbuti malakaran. Zoro saya kalau nagpapuni, saya bagi magpiasa na. Si normal na sa. Ano? Kasi man ng Raymond rin ay di ang represent mo mga tinilay. Chichiputir ba ang suno wariya ba na wala at sino ang nagpapuni mo sa pastor mo. Tayo ng Raymond kanino. Tayo Jesus sikit jabe. Hallelujah. Hallelujah. Na mission jewe lulus persen pastor mga vichuna. Mitsen cengan hono. Batin kin lagi ko san kin tin chen hono di. Sino gulo manin na. Ayon sa sampay mo blood ni chen di. Kung nga Jesus ko misbayin na nalde bukit kalitin. Bukit ko. Ayun to ba? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sinaga kasi nga mga asun Solomon at sa sinaga ta. At na nangafakakaran. Ni sabi tingnan napin sa ito. Ang sige pa din ka marisa ko mo sa basaran ng narimandrin kinano. Parang wala vermis ato fona zifanda sa mas. Ato fona zikonektive ng mas. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Na defandan Solomon na sa siya ng David rin. Di ayun fuba na nazabangan na sa siya ng David. And sa David rin. Madam Roxy Batsebe. Arnamete, Solomon yung nga. At si Zaki Tansene, na mapatala ako. Hello, mabaliw. Ang nga dahil. Ano nga nga, si Zaki na ito, Solomon. Pao Solomon na ba't sa rupos na din ang David rin. Ang fighting ko na diyan. Amen. 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 Ayun tuwi, no? Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ano yung bahasa? If fundraise na nung Raymond rin. Jadi Brian doa, Refa ande ala katsudam tamisaka Jacob Yeso. Nangam deklarasyon sa ni Jacob Isaka kapal. Ano deklarasyon Isaka we ufate au Jesus. Pamenuan sa ufatu si ndana au Jesus bamaka anti. Wito tiang mansanya soyo. May tsufan fana Quran mo. Di refantine ring Isaka ring madamnas ring Rebecca. Or nefazan tengah tiang Rebecca aazon ni Chudram di Jacob. This is ilerekla Yeso last na tiang nandintag diniyazan bulan dintit. Di farret sa rimyan kan kupka. Furu na numbrata na kupka. Dengan nato memiliki papan cek itu sa pangga itu sa di sa ulpul. Red jerun kara-kara itu. Lere-kera mula tangan sapang jerun na vita sa kafi. Di saus mamanya, ano mekanzunya, ano parfumnya, de fiono sumaru vaukenya. De fana nato makek jerun, ama nato matina usi zuru. De nuru dengan jauh. Habis Deng pufuzama kus, dalam pufuzama bukat. Fani feu lusi, feu Jacob,
fa ny tanana Esau. Donc fantany angely izy. Azonao? Fantany. Sady tsika moa na dia ataoko hoe maharoanaka be karakôry zany haintsika zao ny feon'ireo tsiraitiraiky. Io feon-dranona zany. Ka teto tsy lanaka fa tsy izy roa lahy. Isaka. Esau sy Jakob. Ahoana moa tsy aiza ilay agnavaka ny feon'ireo? En plus ireo tsy kambana. Dia inona ny zava-misy? Tonga dia mitsofo ny rano foana i Jakob. Lasa miala izy. Taizany secret. Renina tsiro loatra ilay sakafo. Allô? Ao tsara ilay zavanateriny i Jakob. Ka ho zay rehatako tamin'ny foana. Avototra na foana izy sozanity. Satria nahazo ilay tenan'ilay izy. Ka ndany ianao mba mijery manomboka androany, mba jereo zay zavatra mba tiany ray aman-dreninao. Fa nenay afaka antsika ilay raha halany foana ataontsika. Azonao ve zany? Ilay raha halany foana ataontsika. Nefa izy ireo dia solo-tenan'Andriamanitra ao tenanao. Izay nefa tsy raha tsy mirairay koa zany mba miteny anao zany. Fa zany joro teo solo-tenan'i Jesosy hiasa amin'ny tenanao. Ary voalazan'ny Baiboly zany fianarao dia iraka solon'ny Kristy. Raha hainao mifanerasera aminay, hainao manaja anay mpanompon'Andriamanitra, ho hitanao zany atao hoe voninahitry'Andriamanitra. Fa maro ny afaka ny olona tian'Andriamanitra fa tsy tiany mpanompo ny jeneran'Andriamanitra. Misy fotoana efa nanome famoarana zay zany hoe raha te hisotro rano ianao, mahaiza aloha mba manaja robinet. Satria vao amin'ilay robinet mivoarany source. Tsy rano akory iny fa robinet. Fa raha anao tsy manaja robinet, tsy misy rano tonga aminao zany. Azonareo ve zany? Ka zay ilay robinet, ny ray aman-dreninao ilay robinet, nataon'ny fitaovana mba hitahinanao. Mba aiza ho aiza ny fahaizanao manaja. Mba aiza ho aiza ny fahaizanao maneho fitiavana amin'ny ray aman-dreninao. Fa iankina ny zavatra apetsaka amin'ny fotoana ara-panazana. Tain'i Jesosy ianao. Alleluia. Amen. Ary ny ray aman-dreny rehetra tompo dia efa voatokana ho fitahina ho an'ny zanaka. Ny rainao ny fitahina ho anao. Ary raha ny tena izy ry avaninao iny tokony havita zavatra goavana par rapport amin'ny ray aman-dreninao. Tokony ho goavana lavitra ny zavatra vitana zanaka par rapport amin'ny ray aman-dreny. Fa raha tsy tena zanaka ianao dia lasa resina ray aman-dreny. Le ray aman-dreny mbola nananatra misitrina ihany nitaizanao. Anao nahazo maîtrise, licence, mbola manovatra amin'olo. Mandinia kely. Jereo tsara. Fa tsy mbola nisy ravana tamin'ity tany ity ka hoe olona tsy fanaja ray tafika zay. Tsara misy zany. Vakio manomboka letra vanaty Baiboly. Nagnano diama volambo anao teo. Olo tsy manjary jiaby iny voaka tamin'ny ama tao daholo. Olo tsy milamina jiaby karana kiama daholo. Tain'ny Tompo ianao. Tain'i Jesosy ianao. Tain'Andriamanitra ianao e. Raha vo hainao ravana ny manaja ray aman-dreny, io fahasoavana amin'ny ray aman-dreny io miampita aminao. Alleluia. Misy an'izany anie tany am-pitananomasina misy mpanompon'Andriamanitra tsy hoe Joel Osteen. Joel Osteen dia mba gaga mihitsy olo fa tamin'ny fahavelon'ny papany. Tsy mba nananam-pino maro zany zareo. Fa rehefa maty ndraiky papany, medy maro mpino tafiakatra misy 60,000 personnes. Mpivavaka anaty fiangonana anazy. Misy mpagnano gazety nanontany fa ino no tena secret Joel Osteen? Tamin'ny fahavelon'ny papanao nitantana ny ministera fanompoana io, tsy nanana olo maro be karaha io izy. Fa rehefa maty ndraiky papanao, karaha maro be ndraiky nare. Dia tsotra ny navalina, reo izy nofinofiny papa. Alleluia. Ny nofinofina ray aman-dreny rehetra dia any amin'ny zanaka amin'ny tantena. Raha tena hainao miconnecté amin'ny papanao. Amen. Tadidiko tamin'ny fahavelon'ny papanay, nanana nofinofy izy nanamoatra trano nataony etazy. Dia tambany teo garage ananjany ndraiky. Izy mihitsy na natao bilina raiky. Fa namboariny fotsiny garage. Dia tsy nagana zay taty afara mba nataon'ny tompony na natao mobily. Zay le nofinofy ny papa. Raha tsara fifandraisana amin'ny papanao anao, zay raha jiaby nofinofy izy io aminao agny izy io. Amen. Zany mino
betabiao nareo nefa mijinga le nofinofina e. Ho avy aminao zany tsy ho ela. Zay magnanofinofy V8 anao manana marobe. Zay magnanofinofy trano vato anao manana isan-karazany. Zay magnanofy vola be anao mandrendre aminazy. Ho tonga aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Fa secret mahaiza miconnecté amin'ny babanao. Amen. Zay raha mbo mahafaly zareo atao fa tsy raha mahavinja zareo. Alléluia. Misy nofinofy ny rainao zany agny aminao ny fataterana. Ka anao zany mihevitra hoe nahazo vision vaovao hoe nahazo revelabeta zany moa ataona zany karapanambo. Navoray tamin'ny tompo hafa ananga. Izy ina koa ny mavoray. Baban'izy zany jamba beke. Ten'Andriamanitra mihitsy ny teny taniko hoe mila miala ato. Tsy zany fataon'ny Jifo. Matetika rehefa anao manana antso papanao ampafantariny tompo aloha. Ity zany ampitira ohatran'izao. Satria any anao mananganangan-tegna. Tsy normal raha mananjena. Tsy tongavana lavitra. Fa iny Jesosy aninao. Alléluia. Solomon nanao ny tempoly fa nofinofy tao amin'ny David araina. Azonao? David angeno nanofy anamboatra tempoly ary nanangolony daholo materiel jiaby agnamboarana azy. Fa izy Andriamanitra hoe non, tsy anao magnano an'io fa i Solomon. Noho le connexion nipetraka tsara nofinofin'ny David tain'ny Solomon ny David. Eny ane mbo tanteraka aminao koa ny nofinofy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alléluia. Hitanao na tonga le hoe aterina rao an-trano koa izy miarapafolo kareo mba asian-kanina man-trano. Alléluia. Mba asian-kanina. Zany hoe Andriamanitra zany tamin'ny andron'ny testamenta taloha koa Levita tsy miasa. Tsisy raha ataony afa tsy asan'Andriamanitra fo. Azonao? Dia izy mipetraka eo zany anaterana no hany mambolony zanak'Israely dia magnatitra vary masaka, magnatitra vary matoy. Miompy zanak'Israely dia magnatitra biby fiompy. Tsy haiko anao amin'izao sy manino. Magnano mofo menaka. Dia magnatera mofo menaka. Fa iny Jesosy eleno. Magnatera paty. Tsy lalig ng paty. Kaya maromaro na rin kasi manananan. Ohatra'izay zany le izy raha azavaina tsotsotra. Ary tadio fa tsy anareo pino manapa-kevitra amin'izay tokony ampiasana ny dimy. Azonareo zany? So dia verinao ohatra za tetika kasikety dia nisy kasikety dimy na tsika misy kasikety. Tsy karan'izany. Za ny tompoko ny naharava ny sôly. Tsy mipetraka tamin'ny plasiny amin'ny mahampanjaka anazy izy fa lasa nagnano asa na mpisorona. Azonareo ve? Ny mpisorona ny tokony amorony le onany le atao fanatitra. Rehefa ela tsy mety nandalo Samuel ny vonono nga le ondry. Le ela loatra anao izy. Azonareo? Tsy mety zany rehefana ny misarika asa na mpanompoandriamanitra. Ny lanjy fa io izy mahay hoe hividy ampoule sa hividy ventilateur sa hividy fil micro sa hividy ampli sa hividy iny izy mahay anazy. Azonareo ve zany? Misy sasa zao amin'ny dimy mahony izy dia avadiny materiel ndraiky izy. Nareka rehetra tsy dia misy savony tsara be dia misy savony batereka. Tsy karan'izany. Maheno ve anao? Mahay zarevana mipetraka amin'ny plasina zanaka. Avy eo anjaran'ny babanao midirize anazy fa tsy anjaranao. Fa iny tompo ianao. Alléluia. So dia anao mety anao dimy ao vidianako décoration ny fiangonana. Anao navaoka tsy ohatran'izany fa rehefa dimy mali dia atao dimy. Dia anjaran'ny mpisorona ny manatanteraka ny zavatra tokony ampiasana an'iny. Amen. Dimy manana pasteur ataoko sy magnadimy saka. Any anahy pasteur ataoko zay mo. Tsy atao karan'izany le fanaovana dimy. Fa ataovy araka ireny beko ny tompo anao. Fa io mpisorona io koa manana zavatra ny beko ny tompo anazy. Azontsika rehetra ve zany mitahainao ny Andriamanitra. Alléluia. Anisan'ny connexion directe io raha. Dia rehefa ny olona tsy manao dimy matetika
misy fasahirana na foana fiaina. Tsy anamina problème madididika rabôly. Ary n'olo koa tsy magnano ny didima io, ko tsy hopitaly, le problème zany foana mandandrona. Marary foana. Misy olana amin'ny polisy. Midin'olo halatry. Lany fatany amin'ny raha tsy dikany le vola. Ole dia aterina ho an'Andriamanitra, lasa lany na varana mpangana. Maheno ve ny zanaky zio? Mba manam-pahevitra manomboka androany mba hiconnecté amin'ity hiraka misy antsika ty. Ary antsika kely zao anatin'ny volany famafazana. Mba nankatoavinao ve zay anarana volana zao? Zany ndrindra androany mba atao kely ilazana aminao, ampianarana anao hoe misy fomba mampanao zay tsy maintsy ataonao anatina hiraka, anatina fiangonana. Dia tsy inona fa connexion. Mila connecté anao izy zany. Mba ataova hoe kontikonty, mba ino makasikisenanao mba fa nataonao tato, ohatrany rakitra. Mba ataova hoe zany kajikaty zany, mba ino natao fiainanao mba nentina nanomboana n'Andriamanitra. Mba ino natao fahasoavana nanananao mba niarahana mifanta amin'ny ray aman-dreninao ara-panahy. Zany rehetrarehetra zany rehefa andeha an-tany iny tompo anao ndray andro. Satria ipampanao ry mitezanao, mikolokolo anao, mizara fahalalana ho anao. Anao ry vontsika mihitsy. Andray zay. Izy tsy ary azonao olo. Ny sasany rehefa misy vola izy adarenany tsy mety mivava. Efa lalany vola vo iny le kozy. Da aozy. Io tsy fantako raha nonao io. Efa nafokafony tabela izy vo mi-retour ndraiky. Retour en force. Dia mba amintany hoe olo akaiky anao, anao hoe mba magnano dima hoe. Amintany aza menatra hoe ampiangonana hoe antsika io aza me tsara velatsia. Mba amintany izy. Zany ravana le olana misy amin'olo maro. Na dia milaza fa mivavaka izy, le principe tsy ataony, le principe tsy arany, dia tsy mahita tombontsoa izy amin'ny fivavahana ataony. Azontsika ve nilesona anao e? Mitarinao ry Andriamanitra. Anjarako androany no mizara, fa anjaranao magnatantenana. Samy maka zay tandrify azy. Samy mino ary manao ampitiava. Aza atao manonana, atao ampitiava. Ary mbola tsy resy lafa azy mamana. Tsisy ho faty ambeketina tsy magnano anao. Fa lesona foana zany dia anjaranao magnatanteraka azy. Alao raha ataoko mba hitsy mena zany dia korana mba razon'olo jiaby. Hitatsika ny Andriamanitra. Dia avereny kely amin'ny tanina ndraiky ny olo avafaranao mba mpanao dima venao io hoe. Tsy raha mpiandraikitra foana hoe gnananao. Tanino izy. Hitsangana antsika hivavaka. Amen. Nampianatra anao zavatra avy Andriamanitra androany. No mba hiaraka hisaotra ny tompo atsika. No hiaraka hivavaka tsika. Dia mangatavitra tompo aoko hoe mba ho ato anatitra manombotra ao le farany fankatoavana. Tiako hoe Jesosy zany hoe mba ho connecté amin'ny fahasoavana anatina hiraka zany. Tiako hoe Jesosy zany hoe mba hifandray tanteraka amin'ny ray aman-dreny. Satria fantako tompo fa nametsahanao zavatra ao anatiny ao zay ho fitahina ao fiainana. No miaraka hivavaka sasanao. Asanaton'ny feontsika dia nao mba hivavaka amin'Andriamanitra. Zay zavatra mba voarainao teo isaoran'Andriamanitra. Zay lesona eny sofinao teo angatao Andriamanitra mpianatra anao mandrakariva ampitombo anao anatin'ny fankatao. Misaotra tompo. Misaotra dada manaraka. Mankasitraka anao zay. Midera anao zay. Manome voninahitra anao. Mandrika tao ambany fahasoavana. Manomboka ny any izany vao ankatoeky narekedevo mo hiconnecté amizay amile ray aman-drenine narekedevo
tubo, magkasasaka no sen. Raran lo na tubo ang kaibera no sen. Raran lo tara ang kalasa no sen. Ang soga tubo niya ito no sen. Arwasyon na ino ito ran, gusto siya utsose na ipamdira no. Utsose na ipamandiwa no. Kami kabe no sa ran, may beran tu pandiwan Jesus. Amen na sa samen. Asa sinasabat lang nga tanoy ito ran. Pag-fitting sa ang auto von naman. FIFA ni no auto von Jesus. Amen na sa samen din. Yawari.
Jiri tate tsika Amen. dia mivongona taloha ibibibiby hoe sia ataontsika manotombola izy fa ataontsika masy ataontsika manomboka amin'ny 2 atoandro jusque ny 9 rivariva fiderana fo io fa am'izay fotoan'izay misy be d'entrée satria ataontsika zavatra tena raitra ary mety misy mpihira vahiny mihitsy ho avy eto miaraka mafana amitsika manolana am'izay fotoan'izay miaraka manditsika miaraka magnano ambiance miaraka am Jesosy hoe zantsika fa mile zay tsy atao androanina fa atao amin'ny andro atoandro salamizao dia mifanana izy amin'ny 9 rivariva ho avy zay fotoana zay miomana sady ianao azadino rapitso maraina amin'ny dimy sasany tenenindray mandeha nakekinao rapitso maraina hoe amin'ny dimy sasany misy delivrance eto samia mba tonga mba hiaraka metaka ny herinandro ampiratàn'Andriamanitsika hiaraka hivavaka mino fa ho avy ianao rapitso mino fa zanaka mankatoro amizay na manomboka androany magnaraka zay fitaritana